tompona io androany raha andray teninao koa zahay dia mino zay fa ny teninao dia ahatsara anay vavaka zay androany mba izy famangina ho an'ny tsiraray avy na ho an'izay mijery télévision na ho an'izay miaino amin'ny onjapeo aoka izy kasika manokana ho an'izay rehetra na izy na izy na mijery izy amin'ny Facebook na mijery izy amin'ny télévision na miaino izy amin'ny onjapeo ka sy io manokana amin'ny teninao ny fiainany ary androany Andriamanitra io aoka hietry ny nofo ahatakatra ny saina hirehitra ny fanahy hietry ny nofo ahatakatra ny saina hirehitra ny fanahy ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sika rehetra na hoe amen. Mamerina ny fiarabana amintsika tsiraray avy indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay mivady zay dia manonona ny fahatsaran'Andriamanitra, manonona ny fitahin'Andriamanitra, manonona fanambinan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Pasteur Sandra. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay hoe eo amin'ny ankohonanao, eo amin'ny tranonao, eo amin'ny toerana rehetra izay misy anao dia ahita ianao fa Andriamanitra velany Andriamanitra ao. Zay manonona ary zavatra inonay matoto nonay hoe izy zavatra tsara ivoaka eo amin'ny fiainanao. Ny zavatra ivoaka eo amin'ny fiainanao tsy faharavana, tsy fampitena, tsy fafambaraka, tsy enatra fa ny zavatra ivoaka eo amin'ny fiainanao zany tena inonay mivady mihitsy ny zavatra tsara ivoaka eo amin'ny fiainanao. Izy zavatra tsara ivoaka eo amin'ny fiainanao. Ao anatin'ny lohahevitra hoe mamorona atmosfera ihany tsika fiainana mamokatra zavatra tsara. Fiainana mamokatra zavatra tsara. Ao anatin'ny hoe mamorona atmosfera. Lohahevitra mahafinaritra be ny hoe mamorona atmosfera mamokatra zavatra tsara. Andehantsika mbola iverana ihany tsika amin'ny fanombohana. Genesis toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny faha-efatra dia avy eo ny andiny faha-raika amby telopolo. Angatantsika Pasteur Sandra mba amaky an'izay. Genesis toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny faha-efatra dia avy eo ny andiny faha-raika amby telopolo. Asoantsika tsiraray avy averina foana hoe tsy manavaka anaram-piangonana ny tenin'Andriamanitra daholo. Amen. Araka amaky ny Baibolintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny namorona an'Andriamanitra izao tontolo izao. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambonin'ny lalina. Ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano, ary Andriamanitra nanao hoe misia mazava dia misy ny mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisarahin'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Andiny faha-raika amby telopolo. Andiny faha-raika amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, ary indro tsara indrindra izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahaenina izany. Efa nanomboka tsika teo aloha ary nanasanao mba hijery ilay fandarana teo aloha satria fototra goavana rahalasa karabavy. Ny fototra ny fahatsarana dia ny tenin'Andriamanitra. Ny andiny faha-raika amby telopolo izay efa niresahana teo aloha ihany hoe zao zavatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany. Hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony fa nataony tamin'inona? Nataony tamin'ny teniny. Rehefa miteny izany dia mamokatra zavatra tsara ny tenin'Andriamanitra. Ary androany amin'ity fotoana io ity dia tianay mivady ho tsindriana manokana amin'ny fiainantsika tsiraray avy hoe ny fanalahida ny fahatsarana dia Andriamanitra miteny. Ny tenin'Andriamanitra zany no tena fanalahidina fahatsarana. Zay rehetra mitady fahatsarana na hoe te hanatsara ny fiainany dia tenin'Andriamanitra no fanalahida. Ifona nakalasikana-bavy, ifona ny titeny tsy vola no fanalahidy, tsy volamena ny fanalahidy. Tsy hoe rehefa nanome vola Andriamanitra dia nitsara ilay fiainany, na hoe nanome volamena Andriamanitra dia nitsara ilay fiainany. Fa ny fanalahidin'Andriamanitra hanatsarana zavatra
dia ny teny aveko fandroany ny fanalahidy hanatsarana zavatra rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia ny teniny ary tsika tsararay avy zany raha hoy isika hoe Andriamanitra tiako mba hiatsara ny fiainana tsika rehetrarehetra eo tsy misy tsika na iray aza maniry fiainana hitotongana tsy maniry tsika fiainana na iray ary amintsika tsy maniry hoe fiainana eratsy fa zao alasaka nabavy raha tena maniry isika fiainana miatsara fiainana mivoatra ny ara-baiboly mitsotra relation amin'ny baiboly dia zao tenin'Andriamanitra fanalahidy pasteur Sandra marina mihitsy zany pasteur matetika isika rehefa maneno tenin'Andriamanitra ifonako mety hoe tena mpanompon'Andriamanitra na nanankiray dia hoy tsika hoe efa haiko anie zany teny zany efa reko izy efa reko fa na ny tenin'Andriamanitra ara miteny hoe ny teny miverimberina dia ilaitsika satria mahasoa izy mahasoa le izy ary mahatonga le izy averin'Andriamanitra indraindray sika adinitsika re teny reny ary sy tian'Andriamanitra misy jereo ny ao anatin'ny baiboly hatrany amin'io andiny voalohany ka hatramin'ny faha 1 ambin'ny 30 io dia namerina foan'Andriamanitra hoe dia hitany fa tsara indrindra tsara indrindra naveriny foana hoe tsara indrindra izany mety hoe ianao hoe ny ana pasteur mbola eo amin'ilay tena tsisy endrika mihitsy zao tontolo zao maizina tanteraka fa za miteny ianao Andriamanitra mahay mamoaka zavatra tsara eo amin'ny maizina tiako be izy Andriamanitra mahay mamoaka zavatra tsara ary magaga eo amin'ny maizina moahany zavatra tsara ny biby anaovany zavatra tsara ny vovoka anaovany zavatra tsara zany hoe rehefa Andriamanitra zany no ametrahana zavatra anankiray dia mivoaka zavatra tsara raha lasaka nambavy be lehibe tsika ankehitriny aka ohatra tsotra be mihitsy zay mivady mba atonga atsika tsiraray avy azava amintsika le zavatra tenenina be lehibe amintsika no mitaraina hoe ratsy ny zavatra made in China fotsiny vita ininy vita sinoa tsika fa tsy maharitra iny tsika fa vetivety kely iny dia ho simba vetivety kely iny dia ho rava satria iny made in China hafa ihany ny zavatra made in Americana made in USA made in France raha vao tsika zay mba manana zavatra made in France na made in USA raha vao tsy hoe made in China fotsiny dia fa hoe tsara ty zany hoe fahatsapantsika tsiraray avy tsara ty rehefa izay moa ny vita fomba fiteny azy hoe vita rainy boto vita Allemagne tena rainy boto io mafy io BMW Mercedes ina donga fiara vita Allemagne mafy io fa manino io mafy satria io made in Germany vita rainy boto io tennis zany raha vao mba hoe vita France ny anay ty vidina tany France ny anay ty made in France original ozy izy ny rehefa tsy vita sinoa le izy dia lazaina foana hoe original authentique raha lasaka nabavy eo inina mivady mihitsy mba ho fantatritsika hoe rehefa ny zavatra zany zay ny vita sinoa dia hoe malemy rehefa made in Germany dia mba mafimafy ary mba te ilaza aminao ary rehefa made in heaven ary rehefa made by God na hoe rehefa ataon'Andriamanitra le izy tahaka ny ahoana rehefa vita sinoa le izy mety hoe tsara endrika fa marefo rehefa hoe vita Allemagne le izy mety hoe atontono ny endrika fa tena azo antoka hoe mafy io mozatra ohatsy izy ny tanora fa rehefa made in heaven rehefa made by God raha lasaka nabavy sady tsara io no ahatra ary zay raha lasaka nabavy ny zavatra mahafinaritra ilay mivady mihitsy milaza amintsika tsiraray avy hoe ny fiainanao aoka mba made in heaven made by God na hoe vitan'Andriamanitra fa amboarin'Andriamanitra amin'inona amboariny amin'ny teny pasteur Sandra marina loatra zany teny ianao hoe ianao tsy namboariny zao tontolo zao namboariny lanitra ianao namboarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny ianao mbola tany amin'ny boky ianao izy dia efa nalala sy ny hevitra anao izy tadijio ny olona izay miteny fa ratsy ianao na ratsy ny fiainanao tsy le olona nanamboatra anao mety Andriamanitra ny nahary anao ny valeur anao dia le olona nanamboatra anao no anontaniana hoe toa ahoana
rehefa antanina nefa ny olona nanamboatranao dia hoy izy hoe tsara. Rehefa antanina le olona nahary anao dia hoy izy hoe tsara indrindra. Mety ny olona miteny hoe ny fiainanao arany amin'izao fenitrosa, fiainanao ary amin'izao toy izao sy ny sisa. Fa za miteny anao Andriamanitra ilay nahary anao no antanina. Raha ny olona tsy mahay manome tombam-bidy anao dia za miteny anao olona tsy hay valoriser anao zany. Ce n'est pas encore la bonne personne. Fa raha ny olona anankiray izay nahary anao no mijery dia mahita hoe tsara ianao, c'est la bonne personne. Raha Andriamanitra androany miteny anao fa tamin'izy nahary anao dia hoy izy hoe tsara indrindra. Io fiainanao heverinao fa tsisy endrika izy ohatrany hoe tsy mba misy tombam-bidy, ohatrany hoe amay vololo ny tena Andriamanitra aza vela misy manamavy ny fahatanorana, aza vela misy manao tsinitsinina, fa tenin'Andriamanitra anankiray miteny hoe tsara indrindra. Iavana malala ny tiana mivady hoentina amintsika tsiraray avy dia izao. Ny fiainana tsara dia izay fiainana amboarin'Andriamanitra. Raha ohatra ka latsalatsa bidy ny made in China, mora, chip hoy izy niany. Tsoty hoy izy niany Chine rehefa any Chine ianao. Raha ohatra ka lafolafo vidy kokoa ny vita Alemana, te ilaza aminao ahy. Ary raha vita ny lanitra, ohatrany ahoana ny tombam-bidy. Ny olona manatombony amin'ny fiainana dia ny olona izay Andriamanitra no manamboatra ny fiainana. Fiainana tsy voavidy vola mandrakizay satria made by God. Andriamanitra mihitsy manao azy. Kanefa ahoana ny fanaovan'Andriamanitra azy? Mbola ao anatin'ilay mamorona atmosfera ihany tsika. Andriamanitra rehefa manamboatra fiainan'ny olona dia manamboatra fiainan'ny olona amin'ny alalan'ny miteny izy. Ary isaky no miteny Andriamanitra, izao ndraika lasaka navavy zavatra tsy azon'ny olona. Rehefa Andriamanitra no miteny dia tsy izy anie ny mahazo tombony fa tsika sy ianao. Zany mihitsy. Ny mahazo tombony amin'ny tenin'Andriamanitra dia izaho sy ianao. Rehefa Andriamanitra no miteny aminao zany, ny tena marina amin'io te hamokatra zavatra tsara amin'ny fiainanao izy. Tian'Andriamanitra izy zavatra tsara foronona amin'ny fiainanao dia miteny aminao izy. Isaky miteny zavatra aminao Andriamanitra dia ianao no mahazo tombony. Isaky miteny zavatra amiko Andriamanitra dia izany mahazo tombony. Rehefa sain'Andriamanitra manao zavatra ako, dikany iny dia hampahazo tombony amiko izy. Rehefa Andriamanitra miteny amiko hoe mivavaha, iza moa mahazo tombony amin'ny vavaka ataoko? Zaho. Rehefa Andriamanitra miteny amiko hoe mamela eriko, iza moa mahazo tombony amin'ny za mamela eriko? Voalohany. Za ihany mahazo tombony voalohany amin'izany. Rehefa Andriamanitra miteny amiko hoe manomeza, iza moa mahazo tombony amin'ny fanomezana? Za ihany. Ninona nataon'Andriamanitra, ninona zavatra tenenin'Andriamanitra dia izao. Andriamanitra te hanatsara ny fiainako io. Andriamanitra rehefa te hahatsara fiainan'Andriamanitra dia manome teniny izy. Dia avana malala mamela anay mivady teny an'izao zavatra izao ianao hoe zavatra mampalahelo ankehitriny dia izao. Ny tian'ny olona dia ny tenin'Andriamanitra ho adaptena amin'ny fiainana. Mitady ny olona hoe inona ireo ny tenin'Andriamanitra dia ohatrany ny olona efa lany daty zany tenin'Andriamanitra zany baibolina koa zany efa lany daty. Ry havana malala tsarovy izao zavatra izao. Raha te hamokatra fahatsarana amin'ny fiainako ahako dia izany no misadapte amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no ataoko lasitra amin'ny fiainako. Zany ndraika lasaka nambavy no mahatonga amin'ny fiainan'ny olona metsara mivoatra ka jerena ny baiboly. Mahatonga amin'ny fiainana olona be dia be ankehitriny merava mitotongana dia izao. Ny baiboly ny zavatra ambaran'Andriamanitra dia diavina ho adaptena mba hety aminy. Azo atao an'izany kosa e, fa maninona saina manome zay rehefa manana olana be zao arabolako izay ndray mbola manome le tenin'Andriamanitra ny diavina isadapte aminy. Ry havana malala, mila fiainana metsara ianao, aza adaptena aminao ty baiboly ty, fa ianao misadapte aminy. Ianao no teneny hoe tompo tsy ataoko ty baiboly ty hoe ity no ataoko mety amiko, fa ny fiainako no ataoko mety amin'izay voalazan'ity baiboly ty. Ty moa somary mavesabesatra ny anaty, irety angamba maivamaivana kokoa. Fa zao raha lasika nambavy,
ny fiainanao tianao iatsara ve io tenin'Andriamanitra ny fanalahidy tenin'Andriamanitra ny fanalahidy ary zao aza mieritreritra mihitsy ianao hoe misy lamidaty ato tsisy lamidaty io tsisy date de péremption ny baiboly zao laza ny tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra ho izy ho levony fa ny teniko tsy mba ho levony zany hoe tsy marina zany hoe tenin'Andriamanitra lamidaty isika mety lamidaty isika mety mivadika ho vovoka isika mety ho adino fa ny tenin'Andriamanitra tsy adino zany ny tenin'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay ny fanalahidiny fiainanao mikorotana tenin'Andriamanitra zay hoe tompo inona ny tsy mifanaraka amin'ny teninao ao anatin'ny fiainako ty zao foana pasteur Sandra zao ny zavatra teneniko amin'ny olona ary tia marina foana rehefa tsy hainao mampiasa zavatra anankiray dia tadiavo mode d'emploi any zay fotsiny na tadiavo ny notisiny rehefa tsy hainao mampiasa télé anankiray vidy télé zao anao mety hoe télé écran plat be mihitsy ka izao tsy hainao mampiasa nio télécommande le télé écran plat anao dia tadiavo ny mode d'emploi any fa raha lasika anabavy raha tsy hainao mampiasa an'le télé be dia mitovy amin'ny tsy manana ihany ianao mitovy amin'ny tsy écran plat ngeda be io fa mitovy amin'le taloha ny anay efa tsy mbola nisy télécommande tamin'izany dia zay akizy ny télécommande ny olon-dehibe ianao ve mba nandalo tamin'izany apatroke rehefa tian'ny olon-dehibe ho atao mafimafy dia irany ianao ataovy mafimafy ianao zany le télécommande amin'io sady tsy mahazo mihetsika eo alohany eo akaikin'le izy ataovy mafimafy ampidinodino ianao le télécommande amin'io tambola kely zany tsika ny télécommande akizy ny télécommande fa rehefa lehibe kosa ianao amintsika kehitriny vidy télé ve ianao écran plat télécommande ianaro ny fampiasana anazy mode d'emploi ny mode d'emploi na fiainana dia ny tenin'Andriamanitra zay namorona atsika ny mahalala hoe aoapety ny fiainantsika pasteur Sandra amen tsy pasteur fa zavatra hita amin'izao ankehitriny sy amin'izao fotoana dia zahana be mihitsiny amin'ny fomba rehetra amin'ny moyen rehetrarehetra mihitsy ohatra ny ezahan'ny olona afenina akombona ohatra ny hoe ezahana mifona amin'ny teny vahiny on essaie de taire Dieu on essaie de taire la parole de Dieu ohatra ny hoe ezahana afenina ampangino zay le izy tena ampangino ohatra ny hoe raha vao mba misy olona mivavaka pino kristianina raha vao mba misy olona mitory an'Andriamanitra dia enjehina za manokana aloha miteny an'izay olona enjehana fa soavana io ny baiboly dia miteny fa isika dia natao enjehana matoa ianao enjehana tu es sur la bonne route ao anatin'ilay couloir tsara ianao zay ary ho any amin'ilay fahatsarana ianao fa indraindray matetika amin'izao fotoana ohatra ny hoe rehefa mba mitory ny tenin'Andriamanitra mizara ny tenin'Andriamanitra ny olona dia misy olona miezaka mampangina azy mifona amin'ny teny an'izany io aretina nisy nanerana an'izao tontolo izao io nieritreritra izy fa hampangina ny tenin'Andriamanitra tsy hisy entsony ny tenin'Andriamanitra nieritreritra izy fa nahatratra ny tanjony hoe io fa tsy hisy ny tenin'Andriamanitra intsony fa voninahitra ho an'i Jesosy misy ny ana-manjery misy ny Facebook miara-mijery sika zao misy ny someso misy fanompon'Andriamanitra misy ianao no nataon'Andriamanitra hitondra ny teniny ny fiainanao ny fijoroana vavolombelona no tenin'Andriamanitra mandehandeha sy velona nanao fifaninanana masina zay tato an-trano isan'andro isan-kerinandro dia miezaka mitadidy tenin'Andriamanitra ny anazy zao eo amin'ilay salamy faraiky amin'ny sivifolo ny sasany any amin'ny Mattio tadidio rehefa nalay mpanahy Jesosy Kristy rehefa nalay ny devoly fanahy tany an-tany efitra izy tsy hoe ny famelaka izy sy le devoly tsy ny fampitolonateur zareo fa ny fampiadivan'izy ireo dia tenin'Andriamanitra ny tenin'ny devoly dia tenin'Andriamanitra no nampiasainy dia hoy izy andana misaoty izy any efa ny teny tamin'ny salamy faraiky amin'ny sivifolo fa eny an-tanany anjely aniraka ny anjely no anao izy ianao ve mahalala tenin'Andriamanitra mahavelona ny fiainanao raha vao tsy ny tenin'Andriamanitra mahavelona ny fiainanao ka tonga ny fanaratsy ny devoly akafanahinao inona no valianao raha vao tsisy tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia tsy manana hery ianao anoerana an'ilay fanahy sy le devoly ny tenindray le devoly omeko anao zao rehetrarehetra zao fa miankofy eto amiko mbola tenin'Andriamanitra ihany ny tenin'ny Jesosy Kristy ny tenin'ny raingy ny tenin'ny pahary azy ianao feno iteny
tenin'andriamanitra amin'ny fiainanao tsy maninona avy alao ny aretina any hoy ny tenin'andriamanitra amin'ny fahalavaraky amin'ny sivifolo tsy akitika anao akory ny arety mandozy tsy anatona ny lainao akory zany fa ianao feno ny tenin'andriamanitra amin'ny fiainanao. Tout le monde va essayer de taire la parole de Dieu fa ianao kosa ataovy zay avelona amin'ny tenin'andriamanitra amin'ny fiainanao. Rehefa namalala feno tenin'andriamanitra amin'ny fiainanao tena ary faharoa arao ny tenin'andriamanitra ankatoavy ny tenin'andriamanitra ny zavatra adinin'ny olona dia zao pasteur Sandra io tenin'andriamanitra io rehefa ankatoavana dia mamoaka zavatra tsara. Ny olona rehetra izay manaraka ny tenin'andriamanitra dia mamoaka zavatra tsara foana izy. Aka ohatra tsotra be tena tsotra be ty aka ohatra hoe masaka amin'ity covid ity io masaka na covid io afaka manao daholo ny olona rehetra afaka ataonao lamby io dia afaka doblenao dia asianao viseline dia be dia be zavatra afaka ataonao amin'io manevitra tsara. Fa zao mitady ity io raha tianao tsara io dia mila manara-penitra fantaro hoe inona ny fenitra zay tokony arahana dia rehefa arahanao io fenitra io dia tsy mila miadihevitra amin'ny olona ianao hoe tsara ve sa ratsy ny masaka anao fa tonga dia tsara ho azy. Tahaka zany ny fiainanao. Ny fiainanao zany rehefa manaraka le fenitry ny tenin'andriamanitra mety tsy ety amin'ny olona izy hoe sy fa manina kosa ianao manao an'izao manina ianao mivavaka manina tsy haiko fiangonanao manina manao fafolo-karena manina manao fanatitra manina mametra tanana fa manina koa manao mivavaka foana maraina tondrorivo mety tsy ho takatra ny olona fa izao ny olona tsy hatakatra fa ny fiainanao iatsara. Ny fanalahidin'ny fahatsarana raha lasakana-bavy dia fankatoavana. Amaranako ny afatra mialohan'ny ivavahan'ny pasteur Sandra dia izao tadidio ty teny ty zay olona mankatò tenin'andriamanitra dia miatsara ny fiainana. Raha ohatra ka tsy mankatò tenin'andriamanitra ny olona anankiray dia dikan'izay misakana fahatsarana tsy ho tonga amin'ny fiainana zany le olona io zany tsy mifidy olona na iza na olona miliardaire ianao mahita anay ankehitriny na millionnaire ianao na ariardere ianao na trosariere ianao karaza be dia be mety hoe azo antsonanao fa izao mpankatove ianao raha mpankatò tenin'andriamanitra ianao iatsara ny fiainanao azo antoka ny vokatry ny tenin'andriamanitra dia fahatsara feno tsara zavatra tsara ny fiainanao. Ohatra ny tranonao feno tenin'andriamanitra fiaranao asivy tenin'andriamanitra averiko foana ty aza tsina hoe herim-po fatsilova vovovoana ny sahona jery fotsiny mpakahala mialina foana fa mitelona tsy misy ao am-bava karaza be dia be azonao soratana amin'ny aniny fa izao ny anao tenin'andriamanitra soratana feno tenin'andriamanitra ny fiainanao fa izao ny vokatra ny tenin'andriamanitra dia fahatsara fiainana miatsara mandefa ny teniny izy. Tsaroko eto amin'ny salamo 5:150 zao lazay ny tenin'andriamanitra hoe ny teninao no mamelona. Dikatsika manaraka zay hoe ny teninao no mamelona zay fa izao amaranantsika azy dia izao arao ny tenin'andriamanitra. Genesis toko voalohany ary andriamanitra miteny hoe dia ny aorianan'izay aritany fahatsara zany. Andriamanitra miteny hoe aritany fahatsara. Andriamanitra miteny hoe hitany fahatsara. Andriamanitra miteny hoe hitany fahatsara. Manomboka androany aza miheno zavatra be dia be fa fiainanao ampifamatory fenoy tondray tenin'andriamanitra ankatoavy ny tenin'andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra. Pasteur Sandra Karazafa mandato ivavaka ianao ankehitriny dia izao vavaka ataontsika androany dia vavaka tsotra be teneno anatin'ny vavaka hoe andriamanitra manomboka androany ho mpankatò ny teninao fa zay mpankatò ny teny dia misintona sy mamorona atmosfera ho an'ny fiainana tsara. Pasteur Sandra Karazafa mandato iaraka ivavaksika Jehovah-Andriamanitra renay masina tsara indrindro misaotra ny amin'ny teninao misaotra fa ianao mihitsy no teny tonga fiainana eo amin'ny fiainanay manomy zay Andriamanitra hoe na amin'ny toejavatrina na toejavatrina ny olona tsirairay avy
dia havita ankatony ny teninao ka hita ny vokatry ny teninao eo amin'ny fiainan'izy ireo manony zay Andriamanitra hoe ny olona rehetra tsirairay avy izay mijery ankehitriny eny dia na tsy nininy ary fa amin'ny alana ny fizarany ny teninao dia lasa hopitory ny teninao velona naizanaiza ny fiainany iray manontolo tompo manony zay fa eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy satria ianao no efa nanonona zavatra teo dia hisy transformation fiovana tsy takatry ny saina eo manony zay hoe eo amin'ny fiainany hisy zavatra iova hisy zavatra ihisy ireo fifaliana izay tsitany hatramin'izay ireo fiadanana ireo vokatra izay niriny ho hita teo amin'ny fiainany ka tsitany hatramin'izay dia manony zay hoe ho tanteraka sy hisy ary hisy ho tsara indrindra eo amin'ny fiainany satria ianao no manonona izany sy manjaka eo amin'izany manony zay Andriamanitra hoe fakat ianao any amary ny fankatoavan'ny olona tsirairay avy ny teninao ny dera sy ny anja ny voninahitra tompo dia ho anao reriana isika rehetra no amen amen amakana fotoantsika hitsodrano anao zay ankehitriny teny nitsodrano fa teny mitondra fahatsarana eo fiainanao hitanao ny Jehovah ka hiaro anao ampamikapiritra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nomeanao fiadanana amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen